Iazony nosy la réunion kosa ireo délégation malagasy eo amin'ny taranja Ayady Pankarsa andray anjara amin'ilay fifaninanana ho tanterahana fa 17 volana jona avy zao dia ny challenge fight trophée de l'océan Indien izy ireo no tohanan'ny équipe Andramatovo Voangy régional Mapianina izay nanome fanampiana ho azy ireo ireto eo amin'ny mpiantsehatra ara-panatanjahantena ireto. Iazo anosy la réunion hiarony voninahiny am'ilay fananana Ayady challenge fight trophée de l'océan Indien ny délégation malagasy eo amin'ny taranja Pancras ny 12 jona ho avy zao. Hiatrika ny lalao miverina ny délégation malagasy ny 17 jona. Efa tsara fiomanana ny ekipany IPFC avy ao Vakinankaratra izay hiatrika ady atsy amin'ny nosy la réunion mandritry ty fifaninanana ty. Efa tena manao effort zany zay hatreto satria voninahitra Madagasikara zany etivana any amin'ny tanin'olona zany izy koa vonina koa izy hiaro ny fireneny zay koa ndefa vonina foana ny andrombaka ny coupe sy médaille zay ho azo io satria efa resina izy taty ary tanjona aloha hatreto dia hoe tsy hiady amin'ny ela première round zany dia KO izy raha mbola ny niveau any la réunion sy Madagasikara mbola tsy dia mifakaiza afaka mbola tona tsara mihitsy. Nitoloran'ny ekipa Andramatovo régional Mapianina Voangy vadiny filoham-pirenena valopy izy ireo ho fanampiana ny délégation malagasy eo amin'ny taranja Pancras. Manoana ary mitsodrano zany mba hitondra avo ilay fanevany malagasy dia tsara mandroso tsara miverina ny délégation Andramatovo. Misy 12 ireo mpanao Ayady isolo tenany Madagasikara ny la réunion mandritra ity fifaninanana challenge fight trophée de l'océan Indien ho totosaina amin'ny 17 jona ty mitsinjara eo amin'ny taranja kickboxing Pancras K1 ary box day. Nandritra ny lalao mandroso sy nitotosaina teto toerana tamin'ny volana aprily lasa teo dia malagasy misa 4 no nahazo fandresena raha toka resy kosa andro.